La 4G Batelma vous présente Nivava. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa zara iombonana ao anatin'ny tetikasa fiarina. Tetikasa izay mamaly ny ivelany rano fa 4, fa 7 ary ny fa 5 izay nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka malagasy. Tsaboana ireo mpianatra ny Université Manday Doliara antony trano vondro 12 amin'izao no makilany omaly. Taoriana ny famaizana nandefa fanampiana ho an'ireo mpianatra izay niarambona ny ministera tompon'andraikitra. Nisokatra androany zotra nasionaly ao anatin'ny lalam-pirenena fa 7 etsy amin'ny fahasamin-karana. Fiara anjato ny niainga tamin'ity androany ity. Sokatra sy kadipoly ary voay no tratehaka tao an-tranona teratany vahiny iray tao Amborovy. Voasikazo ao anatin'ny biby arovany izy ireo ary azo sasiana avy hatrany izay tratra amin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anarivony ireo mpitsopinenana no tsy manan-kelofana intsony noho ny fireretana izay niseho tao Moria. 3 andro izay no natory eny an-dalambe izy ireo ary ny ankizy no maro anisa amin'izany. Ny andinindreo avy hatrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa zara iombonana ao anatin'ny tetikasa fiarina. Tetikasa izay mamaly ny ivelany rano fa 4, fa 7 ary ny fa 5 izay nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka malagasy. Kaiton Andriatsila. Hotoanana ary omena lanja manokana ireo kooperativa amin'ity tetikasa zara iombonana anatin'ny tetikasa fiarina ity. Ny kooperativa izay mila toana sy tolo-tanana amin'ny lafiny maro eto Madagasikara. Raha tsy resaka fotsiny tsika amin'ny sehatry ny fahazahoan'izy ireo ny fampindramam-bola, ny fijerena ny tsena, ny fijerena ihany koa ny fomba fitantanana ary ny fanatsarana ny texte rehetrarehetra izay mandrindra ny kooperativa izay eto Madagasikara. Ary anisan'ny sehatra asa anankiray io ahafahantsika mampiroso haingana ny faritra tsirairay satria araka ny hitantsika dia betsaka tokoa no vondrona ny amin'ny kooperativa ny amin'ny faritra na ny mpamboly na ny mpamokatra na ny mpanao asa tanana na ny sehatra asa rehetra zany izay ahafahan'izy ireo manao an'izay kooperativa izay. Raha ny antotanisa azo tantsaha mpamokatra avokoa ny 700 malagasy manodidina ny 340 ireo kooperativa manerana ny nosy izay ahitana mpikambana manodidina ny 5,000 sy 4,000. Zava-dehibe eo amin'ny roa-piarina ny fisian'ireo kooperativa ireo. Mbola maro nefa ny sehatra tsy manara-drafitra eto amintsika ka isan'ny ahafahana manampy azy ireo ny fanohanana sy ny fampiroboroboana ny kooperativa. Ny kooperativa dia tsy inona koa fa orinasa izay misehatra ao anatin'izany famokaran'izany ary misy ny kooperativa amin'ny tontolo ny famokarana tontolo ambanivohitra. Dia ireo kooperativa ireo zany no isan'ny ivitoerana iray lehibe ahafahana mampitombo ny fahaiza-manao sy ny traikefa ary ny famokarana sy ny fampizara ihany koa an'izay traikefa izay ary miditra anatin'ny sehatra manara-drafitra. Izay zany mazava-dehibe anazy mba tena ho isan'ireo ilay orinasa mandray anjara feno amin'ny toe-karen'ny firenena ny orinasa anatin'ny kooperativa. Manampy ny malagasy hivoatra ny tetikasa fiarina ary isan'izany ny zara iombonana. Amin'ny ankapobeny, lafiny roa no anampiny ny tetikasa fiarina ny ity tetikasa vaovao ity.
voalohany ahitany an'le resaka arabola satria tsy mora nge manao industrialisation atsika mila zavatra tsara dia donc ny manampy zany zay resaka arabola donc ny fiarina zany no financer le matériel dia faharoa zany mametraka olona anankiroa mandritra ny taona anankiray eran'le atelier partagé eran'le zarambolana zany dia reo olo reo zany anao resaka gestion an'le atelier partagé anampy an'le coopérative sady former an'le coopérative hoe ahoana fampiasana anazy sady hijery an'le aiza zany ny débouché an'ireo vokatra ataon'le atelier partagé reo na lara zarambolana. Atelier partagé na fifampizarana traikefa manodidina ny 5 no tanterahany hatramin'ny farany taona 2020. Vinavinaina hiakatra 530 izany ny taona 2020 ary misy 550 ny taona 2020. Tanjona ny anampin'ny malagasy rehetra amin'ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy ahafana mampandroso an'i Madagasikara. Raha-tsy hiviny tafiditra ao anatin'ny velirano fahaenina ny fananana asa mendrika ho an'ny rehetra, ny velirano fahafito ny fampiroboroboana ny orinasa sy ny mpandraharaha ary ny velirano fahasivy ny fahaleovantena ara-tsakafo ity tetikasa zara iombonana ity. Tontosandroany ny fanaovan-tsony manamarika ny fiatombohan'ny tetikasa. Tsy ampy ny filan'ny mponina ny famokarana ny ronono eto Madagasikara araka ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Araka izany omby vavy be ronono miisa 10 no hafarana amin'ny ity taona ity. Abraham Randriamanana. Vokatra anisan'ny be mpanjifa sy mitondra otrikaina ho an'ny vatana ny ronono. Maro ny vokatra azo amin'ny fanodinana izany toy ny fromage, ny beurre sy ny maro hafa. Ho an'ny Madagasikara manokana tsy ampy manoloan'ny filan'ny mponina ny vokatra ronono avy amin'ireo tantsaha na eo amin'ny lafin'ny kalitao na eo amin'ny lafin'ny famokarana. Olana anisan'ny sedrain'ireo mpiompony ny tsy fahampian'ny fitaovana. Eo anatrehan'izany tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana 24 ny fanafarana omby vavy be ronono ho an'ireo mpiompy malagasy ho fampiroboroboana ity sehatra ity. Ronono zany eto amintsika nitolotra amin'izany ronono zany dia mbola tsy ampy be dia be. Raha ny orinasa madinika salatsala ny sisa zany izay manjifa ronono dia mbola tsy ampy zany ary manafatra betsaka ny ivelany tsika. Nafarana an'io tsy hafarana fotsiny amin'izao fa misy fepetra satria tsika ao anatin'ny ataontsika hoe vondrona iraisam-pirenena izay miahy fahasalaman'ny biby na ny OUE zany dia misy toromarika avy amin'izareo hoe raha i Madagasikara dia tsy misy an'izao karazana aretina zao ka tokony hitandrinareo ka firenena toy izao zany no ahafahana manafatra n'ilay omby sy ilay karazan'omby. Zay zany ny teknisiany efa mijery an'izay amin'izao fotoana izao mba tsy sanatria hampiditra aretina izay tsy misy eto amintsika fa tsy maintsy miara-miasa amin'io vondrona iraisam-pirenena io zany mamaritra ny firenena izay hiavian'ireo omby ireo mankety Madagasikara. Ankoatr'izay, paikady napetraky ny fitondram-panjakana ny fanomezana ny titre vert ho an'ireo mpamboly, indrindra ireo tanora misehatra amin'izany. Eo ihany koa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Io tsy hoe tetikasa fotsiny hoe mena tany fa mena fanofanana izy, mena trano manara-penitra izy, mena ny zavatra rehetra ilaina ary tsika arany anangana tanàna ambanivohitra izay matehonina fa tsy hoe omentsika tany izy dia avelantsika rehereny na ny fandriam-pahalemana na ninona dia manahira anazy dia tsy tamana eny izy. Maka lesona tsika tamin'ny zavatra tsy nentina taony teo aloha sy ny zavatra hitantsika tamin'ny zavatra nisy hatramin'izay hoe inona ny fanohanana an'izany fametrahana tanora amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Misy lesona azo raisina izany, misy tsara mila tohizana, misy izay lesoka tokony hatsaraina. Isan'izay zany ilay titre vert ity. Eo anatin'ny 5 taona sedraina izy fa tsy sedraina fotsiny amin'izao fa sedraina sady toanana. Dia rehefa hita fa tena tamana sy mamokatra vonona amin'izany famokarana amin'ny tontolo ambanivohitra izany dia amin'izay fotoana izay dia lasa ny tanteraka ny tany izay atokana ho azy. Tontosa androany ny fanomezana ireo fitaovana vaovao toy ny bisikleta sy ny fitsapana hafanana, seringa sy ny maro hafa ho fanatsarana ny seha-piariana ny famokarana ronono ho an'ireo tantsaha ao anatin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy. Ity seha-piariana ity izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa Kazef sahaniny ao anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono iarahany amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Traboana ireo mpianatra ny Université Manday Toliara
Antony atrano vondro 12 no makilan'ny afo omaly taorian'ny fahamaizana nandefa fanampiana ho an'ireo mpianatra ny arambona ny ministera tompony raikitra Henri Florian. Araka ny tarehimarika avy eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa trano vondro miisa 12 fonenan'ireo mpianatra ao Maninday ao anatin'ny universiten'ny Toliary no may ny andro ny omaly. Amin'izao fotoana izao mpianatra izay tavela eny anivon'ny universiten'ny Toliary 12 no tsy mianan-kialofana raha toka tranon'ny mpianatra izay enody eny anivon'ny ray aman-dreniny miisa 50 no mety tanteraka niaraka tamin'ireo. Nisy ny fanampiana nomen'ny ministera amin'izao vona mahazo ny mpianatra izao. Misy ny fandraisana tanana vonjomaika ataon'ny ministera fampianarana ambony sy ny université ny Toliara dia fanomezana vonjomaika sy famonjena ireo ankizy amin'ny famindrana azy ao amin'ny amphi ary efa misy ny vatsy natolotra azy ireo sy ny fitaovana entiny mikarakara sakafo melohan'ny fidinan'ny tompony andraikitra moa eny toerana hitondran'izay vatsy sy fanampiana avy aty amin'ny fitondram-panjakana. Mankahery antsika mpianatra ary manentana trano fa mbola ao anatiny famena ara-pahasalamana isika. Entanina ihany koa ny ao amin'ny université ny Toliara mba hanampy an'ireo mpianatra traboinareo sy hijery mandrakariva ny momba ny toe-pahasalamana sy ny fitandremana amin'ireo fepetra rehetra amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Nankahery ireo mpianatra ny arambony ihany koa ny teo anivon'ny ministera ary hijery manokana ireo mpianatra ireo raha ny fanazavana hatrany. Orinasa maro no misedra olana ary mety hikatona vokatry ny tsy fahafahana manapaka azo araka ny nody izay noraisin'ny ministera amin'ny volana janoary 2022. Entina eo anatrehan'ny gouvernemanta hoy ny ministra tompony andraikitra ny mahakasika izany Henri Florian. Mandalo olana goavana amin'izao fotoana izao ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fitrandrahana azo sy ny famokarana azo eto amintsika no ny fepetra noraisy ny fitondram-panjakana tamin'ny ministra teo aloha ny amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny amin'ny tsy fahafahana manapaka azo izay napetraka nanomboka ny volana janoary 2022. Manoloana i olana io nisy ny vahaolana noraisiny nandritra ny atrikasany arahan'ireo mpisehatra amin'ny azo sy ny teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana nandritra ny fiaonana tamin'ity androany ity. Ilay niresahana teo hoe miaina krizy goavana mila ampahafantarina zany amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra ny sedra izay andalovan'izy ireo toy ny ainona ny sehatra tsy miankina maro samihafa eto Madagasikara dia tsara ihany koa ny enona n'izy ireo. Mazava be ankehitriny fa maro dia maro ny asa izay mety ho very amin'ny fikatonan''ireo orinasa ireo. Mazava ihany koa fa vola tsy miditra amin'ny kitapom-bola malagasy raha toa mihidy zany orinasa maro izany ary misy amin'ireo orinasa ireo dia fantatsika fa eto Madagasikara ary ny antsehatra tao anatin'io resaka fanodinana ny hazo io nandritra ny taona maro raha tsy teny ohatra ko fa tsy ny hazo vato na ny bonnet izay fantatsika tsara hoe ny sehatra tao anatin'izany sektor izany nandritra ny taona maro ary mampiasa olona maro. Atreto mbola mianto ny fanondranana azo sarbidy anivelany mandra-pahitana mazava ny lalàna sy ny fifanarahana eo anivon'ny CITES raha ny fanazavana trano. Araka ny fantatsika dia nisy ny engagement nataon'ny Madagasikara alohan'ny ahafahantsika mivarotra an'izany hazo sarbidy izany dia mila mazava aloha ny plan d'utilisation zany hoe inona no ataontsika an'ireo hazo ireo. Nolazaina zany ny position ny Madagasikara hoe Madagasikara dia te hampiasa an'ireo hazo ireo ampiasaina eto atoerana voalohany indrindrany ary raha misy ny ambiny tsy ho ampiasaina eto atoerany dia alefa ny ivelany. Fa izany plan d'utilisation zany dia tsy afaka mipetraka raha tsy mazava ny fepetra rehetra izay nangatahan'ny CITES sy efa ny faneketsika. Zany hoe tiako marihana fa hatreto aloha nanomboka tamin'ny janoary 2022 dia tsy nisy zany hazo na iray aza hazo sarbidy enregistré ny CITES hoe nivoaka avy teto Madagasikara. Hatramin'izay hoe rehefa mbola tsy vitantsika aloha ny fametrahana an'ilay paikady plan d'utilisation sy ilay business plan andrasan'ny CITES dia mbola tsy mahazo mihetsika mihitsy io. Baiko ny filoham-pirenena mihitsy izay tanterahan'ny ministera ny tontolo iainana ary mahatonga anay ho tena hentitra amin'ny fampanarahan-dalàna. Ankoatra ireo mbola mitohy manaraka ankehitriny ny fanadihadiana mahakasika ireo raharaha mafampahana
nisy teo anivany ministera ny tontolo iainina sy ny fandrosoana lovainjafy raha ny nambarany ministra tompon'andraikitra atrany isan'ireny ny raharaha nahamainy ireo azotsarobity tany Mahajanga teo ihany koa ny raharaha nahamainy ONE esan-tanynarenina sy ny maro hafa. Androany iray no namoniany ary 27 novambana fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 tao anatin'ny 4 ora. Miampy 12 kosa ireo sitrana soamantsara ny alarany avy. 27 no isan'ny tranga vaovao 12 kosa no sitrana soamantsara ray no laviny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara atao anatin'ny 4 ora farany ny anankitelo ny forme grave ary ny ampy 7 zany ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana tanteraka. Lazaintsika teto moa hoe 2.7 isanjato ireo olona rehetra mitondra ny tsimikaretina voatily dia efa sitrana soamantsara avokoa. Ny 7.7 isanjato ny fitiliana no nahitana ny tsimikaretina coronavirus zany tamin'ity andro anio ity satria isika hoe 5.7 no isan'ny fitiliana 5.7 tamin'ireo no nahitana ny tsimikaretina coronavirus. Tamin'ireo olona 7.7 voamarina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 2.7 isanjato amin'izy ireo no efa sitrana ka ny 7.7 sisa no mbola manaraka fitsaboana. Hatreto 3.7 isanjato amin'ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao no marary mafy ary 2.7 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19. Araka ny tatitra navoaka ny CCO Ivato Androany, mitotaly 2.7 ny fitiliana PCR vita ary 7.7 ny fitiliana Genexpert. Tokony ifampidinika ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miangana ahafahana mitady vahaolana amin'izao krizy izao hoy ny solitena mahatry ny OIT eto Madagasikara. Isan'ny vahaolana arosin'izy ireo ny fananganana ny assurance chômage sy ny assurance maladie. Io ny nasaina. Raha ny antotanisana avoaka ny Organisation Internationale du Travail, misy 5.7 tapitrisa ny mpiasa veriasa maneran-tany vokatry ny valanaretina coronavirus. Tsy mitovy anefa ny fiatraikan'ny krizy ara-pahasalamana isaky ny firenena ary tsy voamafy ireo izay nanana ny assurance chômage sy ny assurance maladie. Raha ny fomba fijery ny OIT, tsy misy politika mazava sy antoka omena ireo mpiasa eto Madagasikara raha misy ny fandroana tampoka azy ireo any amin'ny toeram-piasany vao mijanona amin'ny asany avy hatrany dia mitotongana ny fiainan'olona iray. C'est pour cette raison que l'OIT invite ses partenaires sociaux. Izay indrindra no antony anasan'ny OIT ireo mpiara-miombona antoka aminy. Anatin'izany ny groupement des entreprises de Madagascar sy ireo mpikambana ao aminy. Ireo fikambana mpiasa maro samihafa toy ny CTM ary ny gouvernemanta. Manasa anareo izahay mba hanosy hanamafy ny fifampidiniana ary hanohana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny KNAPS mba hananana rafitra iray mahomby miany sosialy mpiasa ka voakasika izany ny fiahiana raha misy tsy fahasalamana fa ihany koa ny tsy fananana azy. Maladie, c'est-à-dire la sécurité, l'assurance maladie et l'assurance chômage. Ankoatra izay, tokony hayakalesina amin'izao toedrarà izao ny mpitondra fanjakana sy ny mpisehatra rehetra ho hiatrany ny solitena maritry ny OIT eto Madagasikara. Les leçons apprises de la crise de 2008. Maro ny lesoko azo tsoahina tamin'ny krizin'ny taona 2004 ary ity zava-misy ankehitriny ity. Hita fa ireo firenena nahavita nanohitra ny fiantraikany ity valanaretina ity dia ireo izay nanana ny paikady mialoka ny tsinjo lafiny sosialin'ny mponina tao aminy. Hita fa nety ary nahomby tamina firenena maro maneran-tany ny fananan'izy ireo assurance chômage eny fa nataty Afrika aza. Raisitsika ohatra amin'izany etsy akaiketsy ny Nosy Maurice sy Afrika Atsimo. À côté ici, l'île Maurice, l'Afrique du Sud. Atreto isan'ny vahaolana noraisin'ny fanjakana anampina ireo mpiasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina ny tsinjo fameno izay misandaka raha iray volana alaina eny anivon'ny KNAPS ary alotsy kelikely. Etsy ankilany ireo mpandrarà milaza fa tsy araky ny nandasana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Andasana araka izany izay hotohy ny fifampidiniana eo amin'ireo mpandrarà sy ny fitondram-panjakana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray ny sokatra androany ny zotra nasionaly ao anatin'ny lalam-pirenena hafa 7 etsy amin'ny fahasankarana. Fiara anjato no niainga tamin'ity androany ity. Henri Flori. Tao anatin'izao andro voalohany fisokavan'ny zotra nasionaly eny anivon'ny lalam-pirenena faha 7 izao, fiara anjato no tonga teny amin'ny fahasankarana tamin'ity androany ity. Amin'ny ankapobeny,
voahaja ireo fipetra ara-pahasalamana izay napetraka mba hisoroana ny fifampikasoana. Ny lamina sy vorindra ihany koa ny fandaminana isan-karazany. Raha ny hita tena toerana tamin'ny ity androany ity, tsy nisy fiakarana ny sarandalana rehetra ho an'ireo kooperativa. Fipetra maromaro ihany koa no takina amin'ireo mpandeha. Raha ny nambaran'ireo tompona ndraikitra avy eo anivony guichet. Olona zao rehefa mandeha zany a dia mitsofoka eo dia manasa tanana dia avony amin'ny sina amin'ity dia manapaka be dia ilay sarandalana zany sy miakatra. Ity ny tarifo mbola tarifo ihany. Maromaro ihany ka, maromaro ihany. Ny anay moa zany ny sidesta zany talata vao mandeha. Ny fianara-soa sy tiliara-soa ny ambosta zany mandeha. Fotokopiana karapanondro dia testena atsy. Mafanana sy ny anina mitsofoka vavady io dia testena aloha dia avy eo mbola atao aninaty raha vandeha. Amin'ny ankapobeny dia manaiky amin'izay fandamina izay ny olona sa ohatra fanahoana? Androany aloha nanaika ny olona fa tsy fantatra hoe naika hatrany farany ve ilay olona sa. Tsy misy ny fiangana amin'ny alina raha ny nambaran'ireo tompona andraikitra fa afaka mandeha manohy ny lalany amin'ny alina ireo fiara, indrindra fa ireo any toliara manokana. Koa zay azaka ny efa tapaka ny CCO izay isozana ny CCO moa zany nanapaka an'izay satria ny olona ohatrany mankany toliara dia aza tenitsika efa atiny 7 oza na fa 7 oza vao tonga ny toliara dia rehefa tena nandinika moa zany amin'ilay hoe tsy azo mijanona mihiboka anaty tômôbila ilay olona dikany dia mba mandeha foana dia mba misy rivotra mifamezivezy zany dia ny organisation natao dia ireo tômôbila izay mandeha alina zany manomboka eto dia tsy mahazo mijanona amin'ny tanàna mihitsy raha vao amin'ny 12 alina eny an-dalana ka hatramin'ny 4 maraina fa mandeha zany hoe ny olona zany angaviana mba hoe hanao récréation aloha alohan'ny amin'ny 12. Rehefa tena misy moa tsy zaka maha-olombelona amin'ny maha-olombelantsika tsy akoko dia alohan'ny hijanona tanàna na eny akebakebany eny zany mijanona fa ny tena zava-dehibe andraisina zany ireo fiara izay mandeha amin'ny alina dia tsy maintsy manao karavanina manomboka eto zany na fiara makaiza na makaiza mba hialana amin'ny fanafina izay mihitsy moa zany no efa napetraka ny avy eo amin'ny ATT. Nanamafy ny tale jeneraly ny ATT fa fipetra telo lehibe no napetraka amin'izao fisokafana izotra izao. Ao ny fipetra ara-pahasalamana, ao ihany koa ny mahakasika ny bokana andraikitra ary ny sécurité routière. Nisy ihany koa ny lamina manokana amin'ny fandehanan'ny fiara. Ny départ teto ohatra ny androany zaraina roa mazava ny aty amin'ny national. Ny tapany maraina atreo Fianaratsoa fotsiny. Ny tapany folakandro dia manomboka any Ambalavao, Iosy, Ilakaka, Sakara hatrany Toliara zany. Zay zany mahitatsika azy mampilamindamina azy zao reo olona zay hitantsika mihitsy zareo zany zao olona andeha amin'ny folakandro. Fa ny olona nandeha hatrany Fianaratsoa dia efa tonga teo tamin'ny maraina mba niezahana natao zany zay mba tsy dia isian'ilay olona mitangorona. Fa za dia mbola manentana foana zany raha sitrakareo ny mpandeha aza tonga dia mandeha amin'ilay andro fisokafana. Raha pitso faharoa ambin'ny folo ny volana septambra zao isokatra ny RN. Aza tonga dia mihazakazaka mandeha daholo ireo tompoko raha sitrakareo. Fa mandehana tsikelikely mba hialantsika amin'ilay filaharam-be miseho aty amin'ny gare routière zany. Amin'ny talata fa 5 ny volana septambra izao no isokatra ny lalana makany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, Miandrovazo, Morondava, any amin'ny faritra Androy sy Faradofa iray manontolo iny. Tahaka ny mahazatra belohan'ny idirantsika ny tapany faharoa vaovao andeha aloha anaraka doka varotra. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants. Ensemble, autrement. Partagez vos végas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse.
magasins habituels, les crayons de couleur et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny farana androany fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny fokontany raiky amby telopolo ho anatin'ny boriboritany fahenina. Azo lazaina fanolamina amin'ny ankapobeny ny fizarana na teo aza ny fitarainana isa tokony. Yves Richard. Tafiakatra 3 alina ireo nisitraka ny sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ireo fokontany raiky amby telopolo ho an'ny boriboritany fahenina. Ny farana androany ny fizarana ka ankohonana manodidina ny 304 avy amin'ny fokontany Ambodrosa Andranomena no nanakatonana ny hetsika. Ankoatra ny fanampiana izay nanamaivana ny fahasairana ny ankohonana maro. Zava-dehibe amin'ny fandrindrana ny hetsika samihafa ny nahazona ny antotan-kevitra hoy ny ministra ny vatra sy ny indostria ary ny asa tanana. Ny recensement vita tamin'ny natao ministra rehetrarehetra moa zany eraky ny faritra Analamanga dia antenaina fa hitondra amin'ny firosonana izay fametrahana lista ety amin'ny fokontany tsirairay avy izay anampiana ihany koa ny efa hevitra navoaka n'Andriamatofiloha hoe ny ananantsika ny carnet fokontany digitalisé dia efa izay mihitsy koa zany no anaraka amin'ny ny entin'ny fitondram-panjakana zany amin'ny andrindrana hatrany ny fanisana amin'ny vahoaka, ny fitsinjovana azy ireo amin'ny zavatra ho avy rehetrarehetra ihany koa. Azo lazaina olona ny fizarana ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny na teo aza ny fitarainana isan'ny tokony ho an'ny boriboritany fahenina. Nezahana hatrany ankilany namahana ny olana ahafahany rehetra ny sitraka ny tantsoroka avy amin'ny fitondram-panjakana. Moa koa zany misy le olona tsy nanana carnet dia tsy maintsy miezaka izy zany satria olona tokony sitraka izy nefa ny carnet tsy nisy dia tsy maintsy mivahana kely zay olana zay ngamba. Dia mifampiresahana tamin'ny fokontany mihitsy, mifampiresahana tamin'ny lehibe tany ambony tany dia namena résidence le olona tsy nanana carnet satria tsy mahazo manao carnet vaovao noho le toidara. Dia sao dia sanatria ao amin'ilay kitrano an-trano fa rehefa hita le olona hoe tsy kitrano an-trano, tsy aferafera fa tena olona tokony sitraka nefa tsy nanana carnet dia le ferina ohatr'izay. Nankasitraka ny fitondrana avokoa manoloana ireo nitolorana ny fanampiana androany. Zava-dehibe anaty zao fiatrehana ny krizy ateraka ny Covid-19 zao, ny tantsoroka araka ny fanehoan-kevitra azo. Zay mbola tsy nahazo mihitsy tanbe soko mba nahazo dia tsy maintsy tahiry kely nambambarina tahiry kely nambambarina io dia zay vao nahazo amin'ny bebe efa nahazo an'ilay tosika fa an'ilay zanako indray inona ilay kely fa izy ny andro marary any amin'ny hôpitaly dia faly dia misaotra azy. Bebe zao marary tongotra direnao fa mbola nafaty bebe satria faly bebe fa nisy fanampiana dia defa lasa le variko. Ankoatra ny filohan'ny Repoblika izay tompo-kevitra tamin'ny fiahinany ponina indrindra ireo marefo manoloana ny krizy ara-pahasalamana. Nandray anjara feno tao anatin'ny fandrindrana ny fizarana ny hetsika ara-tsosialy ministera isan-tokony. Ho an'ny teo anivon'ny ministera ny indostria, ny vatra sy ny asa tanana. 70% ny mpiasa na hetsika tao anatin'ireo fokontany 7 ny andreketany nandritra ny herinandro maro. Azo lazaina fa tsara raha oharina tamin'ny fisokafan'ny tsena ny vidin'ny lavanilina ao aloatra tamin'ity taona ity. Efa hiditra amin'ny fikarakarana lavanilina masaka ny mpisehatra raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Nahazo lazaina ho taraiky aza ny fisokafan'ny tsena ny lavanilina tao aloatra. Nahitana marimaritra iraisana ny vidiny izay tsy nampifanaraka ny mpanangom-bokatra sy ny tantsaha. Tao anatin'ny 3 taona namokara ny faritra lavanilina. Azo lazaina ho tamin'ity taona ity no tsara indrindra ny vokatra ary manomboka miditra misehatra ny matianina ihany koa ny mpandrarahany an-toerana. Kampagna 2025 no nahitana vokatra tsara indrindra satria tsy teny fotsiny mahafatsy ny vokatra miditra tao anatin'ny tsena voaramasina ny marché contrôlé dia tamin'ny kampagna lasa dia nanodidina 100 kilao teo izay vokatra izay
fa tamin'ity campagne 2020-2021 kosa dia nahatratra raitaona sy roanjato kilao ny vokatra lavanila maitso niditra tao anatin'ny tsena voaramaso. Ireo zany dia nandoavana restorona ara-dalàna tena nivon'ny vondrolahoaka itsinjaram-pahefana. Anomboka ihany koa ny fikarakarana ny lavanila masaka manomboka izao. Iroso amin'ny fisokafan'ny tsena ny lavanila masaka indray araka izany ny mpandraharaha, afaka 3 volana ny hoaniny. Raha ny vidiny lavanila manta, mandidina ny 5,3 alina hatramin'ny 4 alina ny kilao. Nisy ankilany lesoka tamin'ny fanaraha-mason'ny vokatra ka nisy ny vokatra ny voaka ny faritra. Jirika no mitondra ny vokatra ireo fa tsy ny mpanampy vokatra raha fa io zany dia ezaka ho atao manomboka ny kampainy manaraka ny ampiananan'ile vokatra mivoaka tsokosoko satria faty antoka io an'ny faritra miteraka ihany koa concurrence déloyale mandona an'ireo le mpandraharaha izay niditra amin'ny sehatra ara-dalàna satria ireo le mpijirika ireo tsy mandohetra ireo tsy nandovola tamin'ny fividianan'ile karatra mampanambo vokatra lavanila dia io zany tsy maintsy ho fehezina tsara io amin'ny kampainy manaraka. Tokony hatsara hatrany ny vokatra lavanila ao aloatra araka ny fanazavana. Isan'ny mbola lesoko ny tsy fahafehezana ny teknika mpambolena. Tafiditra anatin'izay indrindra. Manana viana anofana ny tantsapy sehatra amin'ny fambolena lavanila ny foibe-paritra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ao aloatra mangoro amin'ity taona ity. Maro ireo fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy sy hajaina amin'ny fisokafan'ny toeram-pilanonana ary isin'ny fanaramaso tampoka sy fidinana tampoka hoy ny tompona andraikitra io na saina. Na efa misokatra aza ny toeram-pilanonana araka ny fanapa-kevitra no raisin'ny fanjakana ny alahady teo, maro ireo fepetra tsy maintsy hajaina ary isy ny fanaramaso tampoka ho tanterahana eny amin'ireo toerana ahitana hetsika. Ho an'ny efitrano filanonana no latsaky ny zato ny olona ao anatiny. Na efitrano filanonana mahazaka olona 10, na efitrano filanonana mahazaka olona 100, na 50 dia ferana ho 100 farafabetsany. Tsy maintsy manaja foana ny elanelana 1 metatra isaky ny olona zany isika rehetra ary dia io ho an'ny ao anaty efitrano. Fa ny any Kalamanjana raha ohatra ka toerana mahazaka olona 5 alina 4 alina ohatrana Tsonjombe ohatra zao Coliseo mahazaka olona be dehibe tsy ferana 100 ka fa ferana kosa ny hoe tsy maintsy 1 metatra isaky ny elanelana no misy. Tsy mbola afaka anatanterahana fety aman-danonana ny ao amin'ny faritra Sava sy Diana no ny tany valanaretina coronavirus ambony any amin'ireo faritra ireo raha ny fanazavana hatrany. Ho an'ny eto Antananarivo ho an'ny Coliseo Antsonjombe manokana ny ofa no mamaimpona fa ny antoka sy ny saram-pandiovana ny toerana tsy maintsy aloha ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Ho an'ity toeram-pilanonana iray eny amin'ny faritra ny 720 hektara ity, teo am-piomanana andraisana mpanakanto iray mivony mozika mafana. Taka izao ny fanomanana. Tsy nasiana toerana ahafahana mandihy na hampampandihy aza ilay mpanakanto anafana ny lanonana. Naroso aloha ihany koa ny fisokafan'ny toerana noho ny fisian'ny couvre-feu. Izy aloha somary enjakenjana ihany mietrehitra hoe afolo no miravana satria matetika afolo ny olona vao tonga andeha monjy lanonana fa tratran'le zao fepetra ara-pahasalamana dia tsy maintsy atomboka aloha zany ilay izy ohatra hoe manomboka amin'ny roso sasany dia efa miditra zany milalao ny mpanakanto dia tsy maintsy ravana amin'ny ora zay voafetra ohatra hoe amin'ny folo mala izy dia mety any amin'ny 7 sasany mahery eo dia efa tapahana amin'izay zany magnaraka le fepetra zay napetraka ara-pahasalamana zay ninina zany ho atao dia tsy maintsy magnaraka lalana hoe bon zao no atao atsika manomboka atoandro atsika dia miravana loloha atsika ny olona 100 ihany ny eritreretintsika miditra ny elanelana atsika dia oka tsy dia efa mikasikasoka loatra fa arahanay atsakasy andavina aloha ny zavatra rehetra mahakasiky ny fepetra ara-pahasalamana. Ho voaja ve ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra napetraka amin'ireo toeram-pilanonana maro izay misokatra. Itovy ny fanaramaso ary isy ny fepetra ho raisin'ny fanjakana raha tsy voaja ireo fepetra ireo sa ho tahaka ny amin'ireny taksi be ireny izay totazany potsiny ankehitriny. Io no fanontaniana apetraky ny olom-pirenena maro ankehitriny.
Lafy mavao hafa kosa indray zava-pisotro misy alcool lafy vidy maro sesikara avy any ivelany amina kartosy maro no sarona teto Antananarivo rehefa nampidirina antsokosokony fahatseranana. Nigazana avy hatrany ireo entana ary nampiakarina ny anivon'ny fitsarana ny raharaha. Ionona saina. Whisky, divay, champagne izay amin'ny total 720 sy 900 tavoahangy ary amina kalitao ambony sy lafy vidy miampy sigara avy any ivelany misy 770 kartosy no sarona teto Antananarivo rehefa nampidirina antsokosoko teny amin'ny fahatseranana. Mitety-bidy amina tapitrisany maro ireto entana sarona ireto ary mitoy ny fanadihadiana ankehitriny ahafantarana ireo mpiray tsikombakomba ny amina tafavoankazy tao amin'ny fahatseranana ary tsy tratra raha tsy teto andrenivohitra. Andrasan'ny mpanara-baovao ihany koa no hoe serana tsambo taiza sa serana mpiara-manidina taiza no nidirany reto entana ireto. Izavy ireo tompona andraikitra teo anivon'ny fahatseranana ny ray tsikombakomba sy tsy nanao araka ny tokony izy ny asany ka natafavoaka izany teo amin'ny ladoany ka nahafahana nitondra izany teto Antananarivo. Raha ny fanazavana azy teo anivon'ny fahatseranana, ny sampandrara miady amin'ny osika eo anivon'ny ladoany no nanao ny fanadihadiana ary naka ny taratasy ahafahana manao ny perquisition teo anivon'ny pôle anticorruption ka nazahoana izao vokatra izao. Tsy ivona, tsy vao izao no nahatratrarana zava-pisotro lafy vidy tafiditra antsokosoko teto amintsika. Ny taona 2024, whisky misy 3 ana tavoahangy no tratra ary eritaona taoriny io no nahatratrarana whisky 3 conteneur. Raha ny fanadihadiana natao, tambazotra iray lehibe no manafatra zava-pisotro lafy vidy avy any ivelany ka mitady ny fomba rehetra ampidirana azy antsokosoko tsy mandalo fahatseranana mba ahazahoana tombony ambony. Isany amin'izany ireto sarona teto Antananarivo ireto. Sarona teny amin'ny tsenany sotro koa ireo tsatoby fametrahana sainam-pirenena nisy nangalatra teto Antananarivo renivohitra amin'ny ny fanadihadiana amin'ny alalan'ny facture hoy ny anivon'ny commune Gaëtan Andretsilava. Tatoato ny sesisesy ny fahaverizany ireny tsatoby fananganan-tsaina ireny teto anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny teny Andotapenaka, Ankorondrano, Mahamasina, Ambohida, Carleton Nanosy sy ny maro hafa. Taoriny ny vidinana ifotony natao, sarona teny amin'ny tsenany sotro ny ankamaroan'izy ireo. Mbola tao aloha amin'ny sotro izay dia efa betsaka ny very tamin'izy itony. Ary mahatsara azy aloha zany efa betsaka ihany koa mito. Anisan'izay ny teto amin'ny brocataire teto Ambalavao. Zava-dehibe aminay zany zao dia hoe ahoana no ahafahantsika mamerina ny laoniny amin'ilay resaka varotra zany satria ny zavatra midin'ny olona ety Ambalavao zany dia saika zavatra tsisy faktura avokoa. Tsisy sorosa mazava zany hoe alainy avary amin'ny sinoa avary ilay vy na alainy avary amin'ny karana avary ilay carreau fa saika hoe any anatin'ny vary maizina angambany ka zay ny mahazilazaina azy. Dia tahaka izany moa zao fananam-panjakana tratantsika ity izao hoe zavatra ilain'ny commune amin'ny fanehona tanàna amin'ny 26 juin. Ilaintsika amin'ny fotoana rehetra dia tapahan'ny olona ilay izy dia angalariny dia ety amin'ny tsena be dao zany ahitana an'ilay izy. Nogazana avy hatrany ireo fananan'ny commune sarona teny amin'ny tsenany sotro ireo. Apetraka ary ho amafisina ihany koa ny fanaraha-maso sy ny fiaraha-miasa amin'ireo tsena rehetra eto Antananarivo renivohitra. Dia aorianan'izay zany anao ezaka isika rehetra ny mpitantana ny tsena indrindrindrindra ifampiresaka amin'ny solotenan'ireo mpivarotra satria manana délégué ara-dalàna izy ahoana ny ahafahana manaraka zany hoe via vaiza misy facture no via midety dia salany ahoana mbo délivresan eo ampelantanany zareo ahafahana manamarina an'le entana midety mba tsy hoe entana mampiaya na entana halatra salan'izao zany mamidety amin'ny tsena ety ahafahana mitaiza sy manala an'le mamerina ny olona zany ao anatin'ny ara-dalàna. Mbola mitoy ny fanadihadiana momba ireo tsatoby ireo miainga amin'ny fanarahana ireo facture sy ireo mpivarotra. Hoentitra ihany koa ny fanaraha-maso ireo entana mivoaka sy miditra ny tsena manomboka izao. Lafy mavao hafa kosa indray miroso ny asa fampandrosoana amin'ny commune ambanivohitra Daraina faritra Sava. I Daraina izay manana fahafana mivoatra noho izy manana arena maro. Gaëtan Andretsilava. Ny taona 2020 sy 2010 ny orenan'ity sekoly teto Daraina ity. Efa maro ireo olomanga nivoaka teto, tsara orina ary mafy ny nanamboarana ny sekoly. Noho ny fahanterany, ireo visy rindrina matevina sisa no iteto. Arak'izany, ny fanolotanana ny ben'ny tanàna sy ny governoran'ny faritra Sava ary ireo mpiara-mombonantoka hafa anarina ny sekoly. Ao ireo nanolotra simenitra, loko, tafo sy ny maro hafa. Ny commune no miantoka ny asa fanarenana. Nandritra ny fanolorana ny fitaovana, nisy ny lanonana tsotra natao ho mariky ny fanombohan'ny asa. Fotoana ihany koa, nanohizana ny fanentanana ny mponina amin'ny fitandreman-tena tsy hiparitaha ny valana, na 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 valana, na
fa za magnentina anareo monsieur le maire monsieur le chef d'arrondissement azika igny mivarotra ty tsony a ny mpivarotra zay tsy magnano kasibosy ary azika igny miditra amin'ity tsena ty ny olo andeha hividy raha zay tsy magnano kasibosy mahatsara azy zegny ary mahasoa izy zegny mba tsy hidirany io aretigny aminazy satria aretigny mamono ary malaky mahafaty ny coronavirus. Manana faritra arovana manodidina ny 5 sy 3 hektara ny commune Daraina. Efa misy ireo fotodrafitrasa misa 4 andraisanareo mpizahatany sy ny tetikasa vaovao antarana izany ao amin'ny loky manambato. Ankoatra ireo ny sehatry ny Jonipolpa izay manodidina ny 507 taona isa taona no aondrana anivelany. Ny fambolena lavanilina ary ny fitrandrahana volamena. Fianakaviana manodidina ny 500 no mivelona amin'ny fitrandrahana volamena ao an-toerana ary ahitana fikambanana miisa 13. No ny faratsy ny lalana no tsy nivoan'ny commune Daraina hatrizay raha ny fanazavana. Ankehitriny efa hita soritra ny fiovana no ny fanamboarana ny lalana ataon'ny mpitondra fanjakana. Adiny 2 latsaka no anaovana ny voamarsy Daraina ankehitriny raha adiny 4 izany teo aloha. Azo antenaina araka izany fa hitondra fampandrosoana ny Daraina ireo ezaka atomboka ao an-toerana ireo. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo indray no taterina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity Yves Richard. Nivoaka androany larana 70 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny datiny 17 hatramin'ny 17 septambra zao, izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Ny mahakasika ny fanoherana eto Madagasikara no hitondrany Matin Hebdo lohateny lehibe microcosme politique, une opposition de crapules, de malaise et d'incohérence sont ampy faefatra sy fahadimy. Eo ihany koa ny mahakasika ny toetra ara-pirenena Gabobeny manoloana ny Covid-19, coronavirus, vive le déconfinement mais dans la rigueur ao amin'ny pejy fahatelo. Ao amin'izay pejy fahatelo izay hatrany no ahitana ny ambainday ny mahakasika ny atany eny Antanan-drano, terrain litigieux Antanan-drano, les propriétaires sortent de leur silence. Mitondra lahatsoratra mahakasika ny fanatanjahantena ihany koa Matin Hebdo amin'ny pejy fahavalo. Interview Eri Bastien, une vie footballistique riche en aventure. Ary farany toy ny mahazatra ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharany Alaliny vokariny sampana fampahalalam-baovao-n'okolo ao amin'ny pejy 20. Momba ny fikarakarana ny bonzay izay arahanao eto amin'ny fitalavitra kolo ny Alahady 17 septambra ho avy zao. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray hanarivony ireo mpitsaponenana no tsy manan-kilofana intsony noho ny firehetana izay niseho tao Moria. 3 andro izay no natory teny an-dalambe izy ireo ary ny ankizy no maro anisa amin'izany. Fianakaviana iray manontolo no tsy manana trano ialofana sy lamba orakofana intsony ary efa 3 andro izy ireo no matory eny amoron-dalana. Anarivony maro ireo mpitsaponenana miaina izany noho ny firehetana lehibe izay niseho tao Moria. Toerana lehibe mandray ireo mpitsaponenana ao amin'ny nosy Lesbos. Manoloana io raharaha io, manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana voakasika izany ireo mpitsaponenana mba hijery azy ireo amin'ny mahaolona. Misy amin'ireo mpitsaponenana ireo no efa nalefa tany amin'ny toerana voatokana ary firenena Europeana 10 ihany koa no milaza fa handray an-tanana azy ireo. Mpitsaponenana amam-polo no raisin'ny Pays-Bas an-tanana raha ny fanazavana. Namafisin'ny filoha-hevitry ny Komisiona Europeana nandritra ny fitsidihana izay nataony teny an-toerana fa isany ho atao vaindondra raha ny fitadiavana vahaolana amin'ny toerana izay ametrahana ireo mpitsaponenana. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salon mba ahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao. Ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita malagasy. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.